tahin'Andriamanitra tonga soa eto amin'ny MCTV Madagascar Christian Television. Dia misaotra nareo rehetrarehetra miaraka aminay androany. Tenin'Andriamanitra amintsika dia Kolosianina 1:10 manao toy izao hoe mba handehananareo miendrika amin'ny Tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Dia iaina finaritra miaraka amin'ny fanamasina ve ianao? Androany ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika raha miteny frantsay io Colossiens 1:10 ilaina foana ilay izy amin'ny teny frantsay mba hazava tsara. Dia hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes. Isika senao dia mila mandeha miendrika an'Andriamanitra. Tena hoe isika tsy olon'olom-poana, mila se comporter tahaka ny olon'Andriamanitra, tahaka ny olom-boafidy. Dia ao anatin'izay mila mahavokatra tsara be. Hozy izy ny Galatiana 5:12 fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana. Tokony hiteny amintsika izany raha hoe te handeha hiendrika ny Tompo isika. Tokony ho hiteny amintsika izany raha te hanao ny sitrapony ahafaly azy tokoa isika. Dia mampahery anareo rehetrarehetra tena hoe Jesosy izay ahafaly anao mihitsy ny antony hivelomanay. Raha misy zavatra ny anaty koa ny Andriamanitra mety mbola mampalahelo anao, mety tsy ampy fitiavana, mety malahelohelo, mety mikorotana ny anaty koa dia vonina raha izay no ahafaly anao. Dia samy tahin'Andriamanitra isika rehetra feno voninahitra.